Manona fiadana Jesosy Kristy tompo aminao sy ny ankonanao misaotra ny tompo hatrany fa mbola no famindrapony mbola ahafahantsika mandre ny hafatra ny tompo hatrany amin'ity anio ity hiara hivavaka sika. Jesosy tomponay eo misaotra anao hatrany fa ianao ilay Andriamanitra izay mamindra fo sy mianatra mbola afaka hiain'ny hafatra ao hatrany izahay. Misaotra Jesosy nanome izao fotoana izao anay. Misaotra Jesosy amin'ny connexion ihany koa izay ahafahanay mifampandre eto. Misaotra Jesosy fa ianao Andriamanitra iray izay tsy mitsahatra hatrany mamafy ny teninao amin'ny vahoakanao amin'izao fotoana izao. Dia indreto izahay tompo misaotra anao ary tena hoe tsisy adononay ny fitahianao rehetra. Mankasitraka feny tompo fa ianao dia tena hoe noho ny fitiavanao dia indreto hatrany izay naorinao ao anatin'izao tambazotra izao ahafahanay mifampieno miorina mafy bebe kokoa ao aminao Kristy mpamonjy. Dia indreto izay vahoakanao tompo hieno anao fa izay tokoa raha misaraka aminao dia tsy mahefa na inona na inona koa dia tahio hatrany ny teninao Jesosy ary izay vonina indreny hafatra tompo dia engany ka toy ny tany lonaka andriny teny mahazo maimaim-poana izay dia izara amin'ny hafa maimaim-poana ihany koa tompo. Ity ao Jesosy tompo malalala nofinidinao hitondra ny teninao amin'ity anio ity ny izay rehetra endrika tsy anao ety amin'ny tenako tompo dia mangataka ny raha nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana mba hanaisitra izany Jesosy koa dia manolo tena ho anao tompo anjakao feno aty anatiko anjakao ny momba rehetra Jesosy fa ity ao tompo manaiky anao dia misaotra sady ianao tompo mameno ny tena hoe kasion vavaka tendreo ny lelako toy ny lehilahy fa mahay dia aoka ianao fanahy masina ny teninao Jesosy fa izahay dia vonin-kandrianao hatrany amin'ny anaranao Kristy mpamonjy nanaterana ny vavaka amen. Ie dia ny hafatry ny tompo anio ry havana malala dia amin'ny jaona 2 toko voalohany ray manontolo fa tsy hovakitsika izy rehetra fa mba mizaha ianao any amin'ny toerana misy anao any mba mamaky mamantatra izay rehetra tian'Andriamanitra ho ampitaina ao amin'io jaona 2 toko voalohany io. Ny soramandry ery ambony moa dia hoe anatra amin'ny faharetana amin'ny marina sy ny tsy andraisana mpampianatra sandoka. Ie dia ao amin'io dia fandraisako ny teny hoe ny faharetana amin'ny marina moa dia ny faharetana ao amin'ny Jesosy. Tsika rehetra dia samy mahay samy mahafantatra ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia Jesosy raha tonga nofy tetỳ amin'izao tontolo izao izy dia niaritra izy. Marina izy nefa dia niaritra izay nataon'ny olombelona rehetra taminy. I Jesosy dia fantatsika tsara hoe tonga nofo ho fampihavanana amintsika amin'ilay Andriamanitra iray. Dia araka izay fananarana atao eto izay anatra amin'ny faharetana amin'ny marina izay dia tena hoe ny anjakantsika ao anatin'ny faharetana amin'ny fanompoana an'i Jesosy fa tsy andehantsika akory ho fatsihana amin'ny hazo fijaliana toa azy fa tsika kosa dia ao anatin'ny fanompoana anazy misy endrika ady rehetra hatrehana toy izay rehetra natrehany dia misy endrika ady ara-panahy ity amin'izao tontolo izao izay misy atsika fa ny tompo dia vonatrany araka ny ao amin'ny Matio toko 28:20 hoe izaho momba anareo mandrakariva mba raha-pahataperan'izao tontolo izao ka rehefa vonina zasy ianao mangetaheta zasy ianao izany hoe hiara-ndova amin'ny Jesosy izany araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe fankatsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo avokoa izany rehetra izany. Midika izany hoe aoka hitoetra ato anatintsika Jesosy. Aoka onona ato anatiko ny tenako, ny tenanao Jesosy. Dia mametraka fanontaniana ny tenin'Andriamanitra androany hoe monina ato amiko sy ao aminao tokoa ve Jesosy amin'izao fotoana izao? Sa mandray izay fampianarana sandoka mety amin'izao tontolo izao tsika. Maro ny
Maro ny zavatra iainana, maro ny mpanabe ihany koa amin'izao tontolo izao, maro ny filazana. Za tsy teny hoe filazana tsara fa satria rehefa hoe mpampianatra sandoka moa zany izy dia filazana izao tontolo izao. Filazana tsara zany dia an Jesosy irery ihany zany filazana tsara zany. Fa tsy hoe filazana tsara ho an'ny olona izao tontolo izao, fa filazana tsara an Jesosy irery ihany. Dia izay olon Jesosy ihany ny miaina ao anatin'ny filazana tsara. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ny ondriko izaho mahalala ny ondriko ary ny ondriko mahalala ahy. Ka ahoana ary no ahafantarantsika fa misy olona anankiray ohatra hoe manabe ny filazan'izao tontolo izao izay hoe mpampianatra sandoka. Dia tokana irery ihany voalohany indrindra, aoka isika handalina baiboly. Aoka isika hisakaiza amin'ny baiboly. Au lieu dia hamaky tantara tsy haiko be dia be ny mpanoratra. Misy mpanoratra be dia be eto amin'izao tontolo izao, ireny karazana tantara, filma, tsy haiko intsony ireny. Izaho moa tsy fanina an'izy ireny dia mialatsiny fa tsy saiko. Fa tsy mahaliana anahy resaka filma, tsy mahaliana anahy resaka karazana tantara, fa mahaliana anahy dia ny baiboly. Dia rehefa manam-potoana ahako dia manokatra baiboly. Fa au lieu dia rehefa apetrakanao hoe inona no tian'ity baiboly ity ary maninona ity baiboly ity no atao hoe ato ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatin'ny taona iray izay iainanao anatin'ny taona omeny Jesosy anao, andaliananao an'io tenin'Andriamanitra io, dia fantatrao ao tokoa hoe izao ka izany ny azo atao, izao ny tsy azo atao. Dia rehefa misy mitoro filazana eny amin'izao tontolo izao, filazan'izao tontolo izao, dia tonga dia fantatra hoe tsy voalaza amin'ny baiboly izany, tsy akasitrahan'ny baiboly izany teneniny izany. Fa rehefa misy mitoro filazantsara araka an'Andriamanitra, dia tena na ny fanahinao arany tena tonga dia mahatsiaro sambasambatra ery. Tena tsy very tokoa ny fotoanako raha ny tenin'ny filazantsara androany. Ie, dia raisintsika eo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo. Ny tenin'Andriamanitra hoe noho ny fahamarina izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, sy Jesosy Kristy Zanaky ny Ray amin'ny fahamarina sy ny fitiavana. Ie. Tamin'izany fotoana izany moa dia nampianatra. Tamin'izany fotoana izany moa dia hoe nitendry izany ny mpanompon'Andriamanitra hoe noho ny fahamarinana hozy izy izay mitoetra ato anatintsika sady ho amintsika mandrakizay. Ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika dia Jesosy raha fa anjakana izany hoe etaeta-po anatin'ny fibebahana izany. Ny atao hoe fibebahana moa dia miala amin'ny fahazaran-dratsy. Miala amin'ny endrika fahazarana izay nanananao fahiny dia mifindra miditra amin'ny toerana vaovao izay akasitrahan'Andriamanitra. Fanompoana araka an'Andriamanitra. Fa tsy ny araka ny fanompoanao. Tsy hoe akory hoe androany maraina ako mivavaka dia rariva ako vizaka be, tena tontolo androko, tena chargé be, tena tsy nanana fotoana mihitsy hipetrapetrahana fa te hatory dia tonga dia vao avy manao dosy ianao dia tsy haiko hoe manao inona ianao dia matory avy eo. Dia rapitsin-draina angamba mivavaka fa zato reraka. Izany hoe fanompoana araka sitrapontsika na hoe tonga amin'ny maraina tara be mihitsy ako fa tena miditra amin'ny firy aho zao, rehefa tonga toandrotoandro ihany mivavaka fa tena tsy manam-potoana mihitsy zao fa tery be ny fotoanako. Izay ilay fanompoana araka antsika olombelona. Fanompoana an'Andriamanitra, fanompoana araka an'Andriamanitra dia tena hoe vao misokatra io masonao io, vao misokatra io masonao io dia mifantoka amin'Andriamanitra. Dia rehefa mifantoka amin'Andriamanitra dia tena tsy atao maimaika ilay mifantoka amin'Andriamanitra fa tena hoe asianao fotoanany tsara mihitsy fa raha hiresaka amin'ny ray aman-dreninao ianao na mipiraitam-po aminao na misakaizanao ianao manana fotoana tsara mihitsy ianao hifampiresahana amin'ireo olona rehetrarehetra voatonon'ireo. Ny vao maika hoe Andriamanitra izay namorona anao dia ataonao maimaika, mba dinio kosa nge
Izay no mampatonga Andriamanitra saro-piariny Andriamanitsika. K'olombelona ohatranao ve asianao lanjany vao maika Andriamanitra masina dia mila ataonao menao lanjany kokoa avo lavitra eny be mihitsy noho ny olombelona mitovy aminao. Izay no mampatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tiavo ny Tompo-Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Voalohany indrindra takian'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona izany. Fa rehefa tena hoe tiavintsika amin'ny herintsika rehetrarehetra manontolo mihitsy ny tompontsika, dia mitoetra atao anatintsika Jesosy. Ny tompo moa miteny hoe ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ny zanaky ny iray amin'ny fahamarina sy ny fitiavana. Fantatsika tsara fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsy ho very mbola ahafahantsika mandre ny teniny amin'izao fotoan'izao. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny famindrapony mbola ananantsika fofinaina, mbola afaka mihaino, mbola afaka mifampandre toy izao. Fa maro ny naniry an'ity anio ity ozy izay foana ataontsika rehefa mivavaka. Maro ny naniry ity anio ity nefa tsy anisany velona intsony. Mahay an'izay tsara daholotsika. Fa efa lasa ary izay lasa dia tsy miverina intsony. Mahafantatra an'izany daholotsika. Dia mbola ny famindrapon'Andriamanitra mbola ahafahantsika mijoro toy izao. Sy ny fitiavany. Ilay fitiavana omen'Andriamanitra dia fitiavany ray an'ny zanaka. Dia mbola tsy miteraka izao mety mbola tsy mahatakatra an'izay ngamba. Fa ny ray aman-dreny rehetrarehetra mamy ery izany zanaka izany, izany zafikely izany. Mamy ery tena hoe tsy haiko intsony ny ilazana azy. Izaho moa izany miteraka dia mahatsapa an'ilay amaminy ny zanako. Tena hoe tiako loatra ilay zanako. Tiako ny zanako. Dia ohatr'izay koa ny itiavan'Andriamanitra antsika zanaka. Tsika olombelona. Na dia adala tahaka n'inona, na dia tena hoe tsy miraharaha azy tahaka n'inona ary tsika. Tian'Andriamanitra loatra tsika. Dia miafy eny foana izy, miandry eny foana izy hoe ny zanako io mbola iova io, mbola iova io. Miandry ilay finiavana ananantsika foana ny tompo. Hoe atsapa hoe antson'Andriamanitra nge. Ny Andriamanitra nge miandry an'ilay finiavana aty anaty hoe mba hanome fotoana azy. Hiresaka aminy, hifandray aminy, hifankaty aminy. Ny zanaka izao mety hoe izay ankizy maheno izao, tanora maheno izao dia mety hoe ahoana moa izany fitiavana izany? Hoe ny fitiavanao an'ny ray aman-dreninao mba ohatry ny ahoana? Tianao loatra ve ilay ray aman-dreninao? Tianao loatra ve ilay mpiray tampo aminao? Ho an'ny tanora manodidididina ny 12 taona, 14 taona dia ilay sakaizany tena tiany be, tsy androny mihitsy izay tonga ny fotoana ionana. Tsara tarehy ianao, izao ianao. Dia ny fitiavan'Andriamanitra antsika nefa dia mihoatra an'izay. Mihoatra be dia be an'izay mihitsy. Dia mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra hoe ny famindrapony sy ny fiadanan'Andriamanitra iray hozy izy. Sy Jesosy Kristy zanaky ny iray amin'ny fahamarina sy ny fitiavana. Jesosy tompo dia marina. Ary izay rehetra hoe mangetaeta an'izany hoe hiara-nitovy amin'i Jesosy izany tsy maintsy marina ilay olona. Fa tsisy olona hoe diso nefa ny handeha hiara-nitovy amin'i Jesosy. Izay dia marina tsara mihitsy izay. Tsisy olona hoe diso nefa izy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy maintsy marina aloha ilay olona. Dia izay ilay olona marina izay dia mila manana faharetana. Manana faharetana amin'ny rehetrarehetra fa tsy miaina amin'ny fimomononana izay iainana eto amin'izao tontolo izao. Zavatra rehetra mandalo eo dia efa vita faminaniana tany alohan'ny tany amin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy tompo tany amin'ny 2000 taona lasa tany aloha tany. Hoe amin'ny andro akaiky ny farany dia isy andro mahory. Ka tsy ny filoham-pirenena no atsiantsika menomenomana hoe mandisy fanantenana vahoaka. Na hoe tsy haiko intsony hoe inona moa izany. Fa raha ohatra ny hoe tanteraka amin'ny filoham-pirenena daholo ny viana izay rehetra nataony teo amin'ny talohan'ny hametrahana anazy teo dia mandaina ve izany ny Baiboly hoe satria mora ny filoham-pirenena mantsiny. Tena hoe
manao discours izy izay hamora amin'ny fiainana. Dia roboka daholo ny vahoaka. Daholo izy fidiny izy fa tena tsara be izany planina ataon'le rangahy io izany. Ndao kia fidina fa amin'izay tsika mba milamina be. Andao ry neny, andao ry mama mba fidina izy fa tena mety mihitsy izany fa amin'izay tsika miasa daholo honko. Miasa mahazo asa daholo ny tanora. Amboarina hono ny lalana dia mora ny fray. Rehefa mifanohitra teo amin'izay daholo satria napahana tena vahoaka ilay filoham-pirenena dia monina daholo. Tsy mila an'io rangahy zay rangahy tsy maty, zay ve rangahy ohatra zay ve esory ihany io fa tsy ilainay. Olombelona nge izy ary tsika rehetra mahafantatra an'izany daholo hoe tsisy olombelona mahay ny fiainana ho avy izany afa-tsy Andriamanitra rery. Na nanana planina rehetrarehetra teo ary izy na nametraka amin'ny planina rehetrarehetra teo ary planin'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona hafa mihitsy. Planina ny olombelona mipetraka foana. Tsetra tsy haritra ihany iny a. Hotohizantsika eo amin'ny 19 amin'ny 19 dia ary izao ny fitiavana. Dia ny andehanantsika araka ny didiny. Izany no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany. Dia ny andehananareo aminy. Ny didy napetraka Andriamanitra dia hatrany amin'ny voalohany izaho ny tompo Andriamanitra hozy izy Andriamanitra tamin'izy nampanoratra amin'ny Mosesy. Rehefa tonga koa Jesosy dia mbola izay koa ny tenenin Jesosy. Ny fitiavana an'Andriamanitra voalohany indrindra. Dia ny ankatoavana ny ray aman-dreny ihany koa ny hanajantsika ny ray aman-dreny. Tsy hoe ray aman-dreny izay nahitana masoandro ihany no hajaintsika fa rehefa hoe ray aman-dreny. Rehefa fantatsika hoe ray aman-dreny izy naiza toy izy niteraka dia efa ray aman-dreny izay. Dia asio hajany re tompoko. Asio hajany ataovy mipetraka ny hajany maha olon-dehibe azy. Misy dia tena hoe mahamingavinga olona anie izany. Hoe ohatran'ny hoe olona mitovy tsy haiko hoe miara-ny lalao ve sa ohatran'izany. Endrika fahalalam-pomba fanetretena any anatinao ihany koa rehefa manaja olona efa niteraka ianao. Na tsy mbola niteraka ara fa rehefa fantatra hoe olona lehibe dia mba hajao asio hajany izy. Hajao ny ray aman-dreninao koa izay koa dia tena ao anatin'ny Baiboly izay hajao ny ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao. Fomba fitaizana amin'izao fotoana dia lasa ny ankizy tanora indray ny ohatran'ny hoe mampianatra ny ray aman-dreny. Izaho amin'ny zanako tokana ny zanako fa tena teneniko mihitsy izy. Rehefa tsy manaiky teneniko izy dia alaiko io Baiboly io dia ameko anazy mihitsy no tenin'Andriamanitra io hoe ahoana ity didy napetraka Andriamanitra ity. Dia aiza amin'io tenin'Andriamanitra io ianao amin'izao fotoana izao raha vao mamaly anahy dia izay nataoko. Efa nataoko indray mandeha an'izay izy dia tsy nanao intsony moa. Fa masahi manohatra an'io tenin'Andriamanitra io. Ary zara tsy manaja anao dia marina ny ianao fa manaja anao na dia zanaka ary ianao dia hajaiko ianao asiako asina ianao. Fa satria masina ny namorona anao fa tsy hoe kory ny olombelona ohatranà ny namorona anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Timothée 2:4-3 any fa ho avy Timothée 2:4-3 fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema fa hangidihidy sofina izy dia hamora hampianatra ho azy araka ny filàny. Ny tanora amin'izao fotoana dia izay mihitsy. Tsy mazaka ny fampianarana. Fitaizana efa tany aminareo tany aloha be tany izany. Tsy amin'izao ankehitriny izao. Lasa ilay ray aman-dreny indray no lasa hoe ohatran'ny hoe ankizy. Dia ilay ankizy indray no olon-dehibe. Satria fitaizana tamin'ny andro taloha tsy fitaizana amin'izao fotoana intsony. Efa hafa mihitsy amin'izao fotoana.
fitezan'Andriamanitra izay tany amin'ny taona talohan'i Jesosy Kristy tany dia mbola ihany koa iaina an'izay aty aoriana Jesosy Kristy tompo. Tsy misy fiovana zany mihitsy. Tsy misy fiovana zany mihitsy ny fampianarana. Ary izay no mahatonga ny teny Hébreu teo hoe Hébreu toko 7:7-8 fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandraoka izy aminareo tonga mafy ny fo noho ny famitahan'ny ota. Ka ianao raha vao tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ilay mahatonga anao vao fitaky ny ota. Ianao raha vao tsy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ny fampianarana araka an'Andriamanitra, dia izay no mampatonga anao vao fitaky ny ota. Dia tohizantsika amin'ny 7 fa maro ny mpamitaka efa lasa amin'izao tontolo izao dia ireny tsy manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema nareo fandrao mahavery izay namonay teny fa mba handraisanareo ny valim-pity tanteraka. Amen. Be dia be ny fampianarana moa soratan'ny tompo ity moa voasoratra ato anaty baiboly ity dia mahafantatra tsara hoe misy fampianarana, misy mpanabe izay tsy mba mitory mihitsy nahatongavan'i Jesosy Kristy tompo nofo sy nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Izay tsy mitory ihany koa hoe Jesosy ilay fampihavanana. Ka raha ny olona anankiray tompoko ny tsy manaiky amin'ny vavany hoe Jesosy Kristy tompo no tompo sy mpamonjy ny fiainana. Manaiky amin'ny vavany hoy raha vao tsy manaiky amin'ny vavany ny olona anankiray hoe Jesosy Kristy tompo no tompo sy mpamonjy ny fiainana dia tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ilay tafiditra tafalatsaka any amin'ny fampianaran-diso. Dia mitandrema ozy isika fandrao mahavery izay namononay tena fa mba handraisanareo ny valim-pity tanteraka. Zareo nampianarina tamin'izany fotoana izany fa mandraka ankehitriny dia mbola ampitsahivy ny tompo antsika ny teny hoe mitandremintsika mba handraisantsika ny valim-pity tanteraka. Ny valim-pity tanteraka moa dia ny iraisantsika lova amin'ny Kristy izay izy tokana rery ihany amin'ny alalan'ny tokana rery ihany no ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha masintsika eto amin'izao tontolo izao. Averina indray raha masintsika eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy misy mihitsy hoe olona diso izy olona naloto izy nefa dia ho tafiditra hiaraka amin'i Jesosy. Fa aoka ao anatinao ny fanatretena. Aoka ao anatinao ny faharetana, ny fahamarinana. Izy moa ny Romana toko 10:1-4 hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Dia amin'ny Romana 7:14 ihany koa fa hitafidy Jesosy Kristy tompo ary aza miahy amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Dia araka izay hoe aoka ao anatsika ny fianarana an'i Jesosy Kristy tompo hananantsika ny fanantenana, ny faharetana, ny finoana. Rehefa hananantsika izany rehetra izany dia tanteraka ao anatsika izay voasoratra ny soratra masina. Dia aoka ho tafiditsika Jesosy Kristy tompo fa tsy hiaky ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Amin'izao fotoana izao dia tena hoe miady mihitsy ny olona mba kofokofoka mihitsy ny olona amin'izao tontolo izao
mieritreritra ny tena manokana ihany. Marina fe ahoana moa zany za ve zany dia tsy tady vola ohatra, tsy za ve zany dia tsy hiasa, tsy ihany amin'izay. Miasa ianao fa ataovy ampahamarinana, ataovy ampahamendrena, ataovy ampahanetretena, ataovy amin'ny voninahitry ny Jesosy. Miaina ianao dia ataovy amin'ny fitiavana, ataovy ho fitaratry ny hafa, ataovy modely ny hafa. Ianao tonga eto tany ny fanirian'i Jesosy aminao dia ho fitaratry ny hafa. Ianao tonga eto tany dia manana planina aminao Jesosy Kristy. Fa tsy hoe akory alefa ny etỳ tany ianao etỳ amin'izao tontolo izao dia omeny amin'ny mpangalatra. Ilay mpangalatra moa dia ny Satana. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy tiany ho very na dia iray ary. Tsisy tiany Jesosy ho very sika ireo na dia iray ary. Fa tiany Tompo ao aminy avokoa isika rehetra. Moa toa ny tomboka tany amin'ny zanak'Israely izay baby tao Ezipta. Nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny fahababoana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Nitady foana mba hatafavoan'ny zanak'Israely ao anatin'ny fahababoan'ny nofony vahoaka. Fa rahantsika mahafantatra tsara ao anaty Baiboly ao, raha androany ny zanak'Israely afaka dia rapitso miverina amin'ny fanao indray. Raha androany ny zanak'Israely afaka dia rapitso miverina amin'ny fanao dia ny eo ihany ny eo. Fa tena hoe Andriamanitra io dia mahagaga. Satria tena hoe nifanaraka mihitsy izy Jesosy aoka ianao no alefa tao sorona dia menanao ny fahefana. Namen'Andriamanitra ny Jesosy ny fahefana. Dia amin'ny alalan'ny tokana rery ihany no ahafahantsika izay zanak'olombelona mangetaeta tafiditra amin'ny fanjakany lanitra. Ka ho antsika rehetra izay ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity, aoka hanana faharetana amin'ny fahamarinantsika, aoka hanana faharetana amin'ny fanomponan'i Jesosy tsika, aoka tena hoe ny finoana ao an' Jesosy tsy ho voahozongozona intsony. Tany mafy ozy izy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Ka moa toa ampatsiahivin'ny Tompo androany ny teniny dia satria efa mielo tokoa ny fampianaran-diso amin'izao fotoana izao. Dia maro ny mety ho voaroboka ao anatin'ny tsy fanarahana ny dian'i Jesosy. Dia ho antsika izay rehetra mandrea mila mitandrina tsika mba tsy ho voafitaka. Mila mitandrina ihany koa tsika mba ho araka an'Andriamanitra ny fanompoana izay ataontsika. Dia araka izay nanokafako ny tenin'Andriamanitra tary ambony aloha hoe ny ahafantarantsika ny hoe ahoana moa ny hanavahantsika amin'ny fampianaran-diso dia aoka itsika tena hoe hakamamy ny mifandray amin'i Jesosy sy ny mandalina bebe kokoa ny Baiboly. Fa io ny tena hoe namana, io ny tena namana manavotra. Rehefa hoe fotoananao manana fotoana malalaka ianao raisy ny Baiboly vakio ny tian'Andriamanitra ao ampitainao aminao dia hanokatra ny masom-panahintsika izy, hanokatra ny rehetra izay teritery ao aminao ao izy mba hahafantaranao inona tokoa moa ny tiany Tompo ho ampitaina amin'izany teny izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izay ny teny tamin'ity anio ity hiara hivavaka isika. Jesosy Tompo misaotra anao fa izay kotrany dia tianao loatra. Noho ny fitiavanao anay dia nandreny hafatra ao izay tamin'ity anio ity mba hanavahanay Jesosy Tompo ny
fampianaran-diso ety amin'izao tontolo izao sy ihany koa ny anananay faharetana amin'ny fahamarinanao. Ianao Andriamanitra dia saro-piaro tokoa amin'ny anao ka izay rehetra endrika tsy anao ety amin'ny tenanay, izay rehetra endrika tsy anao eo amin'ny fiainanay Jesosy dia aoka ianao Tompo hampatsiahanay hatrany mandrakariva mba hahafahanay mifono aminao. Ianao anie Tompo dia tianay loatra ary tena hoe ianao hatrizay dia tena hoe tsy mitsahatra ianao mampahery, tsy mitsahatra ianao manome teny mamy ho anay. Mankasitraka amin'ny teninao fa nahazo maimaim-poana tokoa izahay tamin'ity anio ity ary tsy ho adinoina hoe ampidirinay amin'ny sofinay dia ho avelanay amin'izao fa tena hoe entinay ho saintsainay andro manalina mba hahafahanay Jesosy miara-dia aminao mandrakariva dia misaotra ny tenao hatrany ary mankasitraka feno Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaterina mivavaka. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy mpamonjy hatrany ry havana malala. Amen.